Taky ny mahazatrantsika moa rehefa larobitaka izao dia ny fampitinana ny gazety soa ivoaka ao amin'ny rahampitso no amaranantsika ny fampahalalam-baovao indro ary roso amintsika fohifohy ireo lohateny misongadina ao amin'izay rahampitso izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Larana fa fito sy efajato amin'ny gazety soa indray no ivoaka manomboka rahampitso eny mpivarotra mahazatra anao. Tahaka ny mahazatra dia misy hatrany ireo lohahevitra mahaliana omen'ny gazety ho antsika mpamaky an'izany. Ho hitantsika eo ohatra momba ny lamaody, ny pataloha amin'ny andro mafana, isika rahateo efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny manasara taona. Ampahafantariny gazety soa amintsika fa ny lamaody omaly no miverina tsehatra indray amin'izao fotoana izao. Hitondran'ny gazety fanazavana fo ihany koa ny mikasika ny volo sy ny tontolony. Ary izany no tanano tariketo tsy alazo fa hitoetra hatrambarana amin'ny rehetra. Ny famakianao no gazety no ahafantaranao fa ny fiainana ara-pananahana dia manomboka ao an-dakozia. Ireo malaza ny ivelany hitantsika ao anatin'ny gazety dia santionany reto aseho anao ireto ny momba ny San Etienne izany indray no izy. Ampahafantarina antsika ihany koa ny mombamomba ny testosterone. Mbola marobe ireo lahatsoratra ho hitanao anatin'ny gazety fa ny famakianao izany no ahafantaranao azy. Ko azadino maka ny anjara gazetinao soa dia ny rahampitso eny mpivarotra mahazatra anao. Hatreto indray tompoko lasa tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia ity dia isaorana ianao tsy nisaraka taminay tao anatin'izay fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay ho amin'ny rahampitso indray tsika tafaraketo mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary felomoto.